Tukulas vavy manatra ny arabandray amin'ity takariva ity faly tafaraka aminao zay ary dia asaina mpanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany Asan-Jakan-Driamanana no iaraka aminareo ao anatin'ity minitra vitsivitsy ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ity. Isan'ny hoentina amintsika ary amin'izany ny Nana Maria na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana nazahoanako-baovao ihany koa ny sehatra ny tsy fandriampahalemana eny Andorany fotsy sy ny manodidina azy eny. Nisy ihany koa ny lalao izay nikarakarain'ny BOA Banque BOA notolorana ny lokan'ireo tsara vita natao anatin'ity lalao ity. Satonany amin'ny hoentina amintsika ihany reo araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Nakalazaina tamin'ity andron-droany ity raha toka isaky ny fahadimon'ny volana Jona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Naroso tamin'ity andron-droany ity izany satria alahady moa ny andro ny fahadimon'ny volana Jona. Nisy ny hetsika mifanandrify amin'izany fankalazana izany izay nitanterahana trano maromaro sehatra maromaro ihany koa no nandray anjara tao anatin'izany. Tato-baovao. Manjaka ny fanondranana antsokosoko ny are-pirenena. Avolenta ny tambazotra ao ambadika izay raha ny voalazan'ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana nandritra ny fanamariana ny androm-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay nitanterahana teny Tsimbazaza androany. Zava-misy moa zany raha ny eto amintsika ny jerena dia en général la trafic transnational organisé daholo izy tsisy hoe gasy rery fa tena efa zavatra tentaculaire. Dia tena mampirongatra an'izy io sina classe sociale mi-émerger ny Asie du Sud-Est lasa manambola. Dia lasa ny zavatra rara reny lasa hifaninanany zareo lasa misy classe-na nouveau riche koa amin'ireny tany reny dia ireo no tena mitady an'ireo zavatra ataontsika hoe espèce sauvage rara ireo satria arak'izay teny izay mifaninana dia ny pays ohatra Madagascar zao lasa victime marché informel fa marché informel juteux matoa le zavatra mandeha. Andro natao fanairana manoloana ny fandranana antsokosoko ireo zavaboary aina olany tamingana ny andro androany. Dia ny andro androany zany dia tena fanairana antsika malagasy fa sady fanairana koa maneran-tany hoe mila mitandrina ny tsika olombelona. Trano efa maro no nampiranty teny atoerana ka anisan'izany ny avy eo anivon'ny AJE. Ny AJE dia nisy fifanana nataonay mikasika ny fanaovana fanadihadiana lalina momba ny tontolo iainana. Niarahana tamin'ny USAID, WWF, ny trafic ary conservation internationale. Dia tao anatin'io zany nisy fifanana ary nisy fidinana toerana. Dia fidinana toerana zay zany nisy fandehanana tany amin'ny faritra momba ny fanombana sy fanaovana fanombana antsokosoko ny harena voajanahary. Ao anatin'izay zany ny andramena, ny harena kibon'ny tany, ny bandro any loatra, ny fahasamban'ny sahandrika ary indrindra moa zany ny trafika vatsoko tany Andapa. Ankoatr'ireo trano eva dia nisy ihany koa ny fanentanana ny lalao samihafa manodidina ny tontolo iainana. Mariana isa taona ny fahadimon'ny volana Jona moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana.